Ia, faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy indray aho raha tonga soamantsara eto amin'ity fandarana mahafinaritra ity. Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy indray aho tonga soa indray eto amin'izao fandarana mahafinaritra izao afa-tsika mizara ny sakafom-panahy mahavelona avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ao ihany koa ireo fijoroana vavolombelona, ireo asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra. Izay moa tena hifampizarana eto amin'ity fandarana mahafinaritra mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ity. Ny antony fandarana dia maro ireo kristianina izay tsy mahalala akory ny tena zavatra arany, zavatra inony, zavatra hivavahany, kanefa dia ohatran'ny hoe mivavaka tsotra fotsiny amin'izao fa tsy dia mahafantatra zavatra firy. Nefa ny Baiboly milaza manao hoe tsy tsara ny fanara tsy manana fahalalana, ka izay indrindra no antony nanosika anatanteraka nanosika anay anatanteraka ity fandarana ity mba ahafahanao mahazo tsara izay tiany Baiboly ambara, mba ahafahanao mitombo amin'ny fahasoavana, mba ahafahanao mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy dia hiezahana hanambarana aminao ny zava-misy marina, ireo fahagagana, ireo fijoroana vavolombelona, ireo zavatra maro be izay mitarika ho any amin'ny fahamarinana sy ny fahafantarana ny tena fahamarinana marina. Dia androany herintsika manana fandarana mahafinaritra indray, misy fijoroana vavolombelona kely ity izay nalefan'ny olona ty amiko aty ary dia eto moa dia tsy hanavahana fa na iza na izy ianao manana zavatra tiana ho ambara sy ho zaraina dia afaka mahazo ny larana finday 033 78 882 55. Averiko indray mandeha 033 78 882 55 na ny numéro téléphone orange zany 032 95 573 13 032 95 573 13. Raha manana zavatra ho zaraina ianao, raha manana zavatra ho ambary ianao mahakasika ny amin'ny fahamarinana, mahakasika ny amin'ny tenin'Andriamanitra, mahakasika ny amin'ny fahatsapana, mahakasika ny amin'ny fijoroana vavolombelona, mba hifampaherezantsika eto amin'ity fandarana ity dia alefaso ny SMS ary dia ho zaraina manerana ho alefa manerana zao tontolo zao zany hoe pibliena manerana zao tontolo zao ary dia maro ihany koa ny azo tombotsoa ireo kristianina izay mielipatrana any ivelany any amin'ny kilometatra lavitra maro any ampitan-dranomasina any dia azo tombotsoa manokana amin'izao fandarana zao satria afaka manana fifandraisana mivantana ao amin'ny internety, ao amin'ny YouTube zany alefa mivantana amin'ny YouTube ity fandarana ity ary dia afaka misurfa zany ianao dia mahita, afaka mijery, afaka miaino mivantana ity fandarana ity. Ia ndao ary hoarantsika vetivety izay fijoroana vavolombelona nalefan'ity namana kristianina anankiray ity izay tantara tena nisy marina izy ity indray andro napahitan'i Jesosy fahitana ity olona anankiray ity ary dia izao ny zavatra izay nambarany. Hivavaka aloha tsika mialohan'ny hidirantsika any amin'izay votoaton'ny fandarana izay, hivavaka tsika aloha. Ray masina tsara indrindra misaotra anao izay nanomezanao anay indray ity fandarana mahafinaritra mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ity. Raha io ianao tokoa dia mitady olona hivavaka aminao toy izany no voalazan'ny teninao. Jaona toko fa 4:7 fa ny raiko dia mitady olona hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ho ny teninao. Ka dia tahio ny olona tsirairay avy izay manaraka mivantana, tahio ny olona tsirairay avy izay miezaka ihany koa manaraka izao fandarana izao dia ianao ny hitahan'izao fandarana izao lasa lavitra Andriamanitra ary hamangany tsirairay avy na ny ampitan-dranomasina na eto toerana eto Madagasikara izany na ny amorontsiraka rehetrarehetra any dia hamangany tsirairay avy ianao atongavany amin'ny fahalalana ny marina. Tsy tsara tokoa ny fanara tsy manam-pahalalana volazan'ny teninao ary ringana ny olona no tsy fampiany fahalalana, ka izany indrindra Andriamanitra no antony nananganana indray izao fandarana izao mba ahafahana mizara, ahafahana mifanerasera, mifampahery, mifanoro hevitra
fampivavaka eto amin'ity fandarana ity. Misaotra indrindra Andriamanitra fa tsara ianao amin'ny anaranao Jesosy nanaovana sy nitanterahana izany mivavaka izany. Misaotra raha eo. Halleluja. Amen. Dia afaka alefanao SMS zany amin'ny numéro izay nilazaiko taminao io ny zavatra izay mahaliana na zavatra tena nisy marina tsara fa resaka réalité no ambara eto, resaka fahamarinana izany dia miezaka tsika mba zavatra tena tombona tsara, zavatra tena marina, vao marina ara baiboly, vao marina araka ny fahatsapana marina ary azo tarafina ihany koa hoe tena zavatra marina zany. Izay ary no ela fa dia omenanao ary ty fijoroana vavolombelona ity izay avy tao amin'ny ity zany dia le anaran'le olona nandefa zany Razafy Mahaleo Rémy. Razafy Mahaleo Rémy, Jesosy Mamonjy, France. Izao zany ny zavatra izay nambarany fijoroana vavolombelona izy ity mba ho fananarana izay mety maloto fo amin'ny hafa. Izao ny zavatra nambarany. Nisy anabavy anankiray napahitan Jesosy fahitana, pastera lehibe very tany amin'ny elo kanefa izy nampiasainy tamin'ny fitaomana fanahy be dia be ary tena lehilahy nahery tokoa. Hoy Jesosy, ranabavy, fantatrao ve pastera mijaly ao amin'ny elo? Dia hoy ranabavy, eny Jesosy, tena fantatro pasterana io, tena mpanomponao izy io, fa nahoana re izy dia tonga aty amin'ny elo kanefa tena tianao tena ambonin'ny tany? Hoy Jesosy, mandehana ianao manontany azy zao dia avaliny ianao ny antony atonga azy ho tonga aty amin'ny elo. Dia hoy ranabavy, pastera, fantatrao ve aho? Dia hoy le pastera very tao amin'ny elo zany, ranabavy, tena fantatro ianao satria ondry ny tandremako. Dia hoy le ranabavy nanontany an'le pastera, nahoana ianao no tonga aty kanefa tena olona mpitaona fanahy sady olona tena tian'ny tompo ianao io? Dia hoy le pastera, tadidinao ve nisy pastera niady tamiko ny ray fiangonana tamintsika teny ambonin'ny tany? Nefa mela tokoa izahay kanefa tsy tena namela azy tamin'ny foko manontolo aho. Maty tampoka kanefa aho ary dia izao tonga aty amin'ny elo sy mijaly ety mandrakizay izao. Izay zany fandehan'le tantara. Raha jerevana zany ny fandehan'ity tantara ity dia izao nisy anabavy anankiray izay tsy nitonona moa le anaran'le anabavy eto sœur anankiray zany, tsy nitonona ny anarany. Napahitan Jesosy ny elo izy ndray andro ary dia izao no nambarany Jesosy, ranabavy, fantatrao ve io pastera mijaly ao amin'ny elo? Dia hoy ranabavy io zany taminy, eny Jesosy, tena fantatro pastera anay mihitsy io. Dia fa maninona ary izy io no tonga aty amin'ny elo? Hoy le anabavy zany, nefa tena io nge tena nanompo anao tena tianao teny ambonin'ny tany. Dia hoy Jesosy, mandehana ange ianao manontany azy dia avaliny ianao izay antony natonga azy aty amin'ny elo. Dia hoy le ranabavy zany, mandehana ange ianao manontany azy dia avaliny ianao izay zavatra natonga azy tany aty amin'ny elo. Hoy Jesosy tamin'le anabavy. Dia hoy Jesosy tamin'le vehivavy namaly azy, nanontany azy sady niteny taminy mba handeha anontany an'io pastera izay very tao amin'ny elo. Hoy Jesosy, mandehana ange ianao manontany azy dia avaliny ianao ny antony natonga azy aty amin'ny elo. Dia hoy ranabavy, pastera, fantatrao ve aho? Dia namaly le pastera very tao amin'ny elo hoe, tena fantatro ianao sady ondry ny tandremako. Dia mbola nanontany ihany ranabavy, nahoana ianao no tonga aty amin'ny elo? Nahoana ianao, nefa ianao tena mpitaona fanahy sady tena olona tian'ny tompo? Dia hoy le pastera, tsy zany ange izy natongavako taty fa nisy pastera niady tamiko izy tao amin'ny fiangonana ary dia avy eo zay izy dia mifamela, nefa zaho tsy namela azy tamin'ny foko manontolo. Dia omen'le mpandefa n'ity fijoroana vavolombelona ity zany ny soratra masina hoe Matthieu 9:15, misy diso kely hoe Matthieu 5 fa tsy 9:15, Matthieu 5:15, sambatra ny madio am-po
fa izy no ahita an'Andriamanitra. Zany hoe zany raha tianao zany ahita an'Andriamanitra, raha tianao niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia mila mamela ny hafa ihany koa ianao. Izay ilay vavaka nampianarin'ny Tompo hoe mamela ny elokay tahaka an'izay meloka taminay. Ianao zany rehefa mamela ny hafa dia mba avelan'Andriamanitra koa ny eloko na firy fahotana vitanao dia mba mamela ny eloko koa Andriamanitra, fa raha tsy mamela ny hafa ianao ry havana efa hiditra ny tokony atao sady tsika. Satria ny fandarantsika moa tsy lava fa fohifohy ihany. Tokony atao zany raha misy olona nanano alahelo dia andana aingana mifona aminy. Zay koa le vavaka nampianarin'ny Tompo hoe toroteny moa izy fa tsy vavaka e, toroteny zay nataon'i Jesosy hoe raha mivavaka ianao, raha mitsangana hivavaka ianao izy ka eo am-panaterana fanatitra amin'le fotoanany fanatitra iny mihitsy, eo ianao zany matsiaro tampoka ranona tena mbola misy alahelo amin'iny olona anankiray iny, tena mbola tsy reglena iny raha-pihavanana anay sy le dadatoanay na le neniraivonay na le neny faranay na ny dadanay voko na ny dada farako no ny dadatoako tena ohatrany miady aminy, ohatrany mbola tsy milamina, ohatrany tsy mifamela mihitsy ary tsy mifandevo maty mihitsy azy. Ry havana, hoy Jesosy manao hoe raha eo ianao eo am-panaterana fanatitra, ny fivavahana zany dia tsy fomba-mpivavahana mihitsy nidirana fanjakan'ny lanitra fa mifankatoavana ny ten'Andriamanitra. Ka raha eo am-panaovana fanatitra ianao, indraindray mantsy misy olona zatra fotsiny manao fanatitra hoe fa tonga amin'ny fotoanany fanatitra dia zatra fotsiny, fa tsy mahafantatra akory hoe inona no tena dikan'le izy, inona no tena dikan'le hoe manao fanatitra. Fanatitra voalazan'ny ten'Andriamanitra amin'ny Romanina 12:1-2 dia manazava tsara hoe atoloro izy ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Zany hoe amin'ny Jesosy zany tsy le volanao iny tena zava-dehibe fa lay tenanao mihitsy, atoloro ny tenanao ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Ka raha mivavaka ianao zany ka misy olona manana alahelo aminao dia tsy dia important amin'Andriamanitra loatra aloha le volanao fa le fanahinao tena regle tsara mihitsy. Ianao vao vela heloko, ianao manana fihavanana sy fifandraisana amin'Andriamanitra, tena zay ny tena hoe ankasitran'Andriamanitra sy ianon'Andriamanitra vavaka. Zay voalazan'ny ten'Andriamanitra, atoloro ny tenanareo izy fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Rehefa mamela ny hafa ianao dia mba ho ankasitran'Andriamanitra koa ianao mamela ny eloko ao Andriamanitra. Zay vahanareo ety izy dia vaovahany an-danitra hoy Jesosy tamin'ny Petera. Rehefa ianao zany mamela ny eloko ny olona anankiray ety ambony tany dia voavela koa izy any an-danitra. Fa raha ianao tsy mamela azy ety ambony tany dia tsy voavela rehefa tonga any an-danitra. Zay na tonga an'ity pastera ity very tany amin'ny elo satria tsy navelan'Andriamanitra koa ny elony dia very izy. Ary iny tena mampatahotra ry havana, rehefa mivavaka amin'Andriamanitra ity resaka tsy famelan-keloka ity heverin'ny olona tsinotsinona fa tena fahotana goavana be io, tena fahotana goavana be mihitsy io. Koa izay ary nyfandaram-potoana antsika androany, lesona lehibe izay niraisintsika androany izay mahaiza mamela ny eloky ny hafa ianao. Raha misy olona tadidinao hoe tena niady taminao ary tsy mifampiteny aminao dia tena teneny mihitsy izy, teneny mihitsy izy hoe tena tsy tafandrimandry ny fanahiko efa tonga aty aminao. Eny ry havana, ianao tokoa ny rehefa mandadilady any amin'ilay olona dia mety ho tenenina hoe resy ianao hoe fanahoana tsy mbola olona tsy manana azo, olona tsy manana azo an-damosiny, olona resy ay nanaiky ihany ay mba miseho zao nefa zao hoe mety tenitenen'ny olona tokoa ianao ry havana, kanefa zay ny lalana azona famelan-keloko hidiranao amin'ny fiainana mandrakizay dia tsy mampaninina fa loavy zay tokony aloha, amboary zay tokony amboarina, regleo zay tokony reglena, ndana mifamela. Fa zay ny tena zava-dehibe. Farany amaranako azy dia ity, misy tantara marina ity ary natrehako maso misy ity zavatra ity. Eto moa dia eto mifandarantsika hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia zavatra tena nisy marina no ambara. Ray andro raha nantsona izahay, nisy maromaro zay mivavaka ho an'ny olona anankiray, vehivavy izy io, renim-pianakaviana. Zao ny zavatra niseho rehefa akaiky ho faty zany dia niady tamin'izany eny aloha zany ty renim-pianakaviana ty. Eto moa zany resaka tsy famelan-keloka no tiantsika voizina dia efa nisy ady nataondry zareo tany aloha be tany zany dia
noho ny taty arina zany rehefa tena niady tamin'ny fahafatesany ty anabavy anankiray rem-pianakaviany ty dia nilaza marina izy ry havana. Ozy izy manao hoe nanontany zany le mpampivavaka tao. Nanontany zany le mpampivavaka tao, le olona mivavaka ho azy zany ka mivavaka moa tsy maintsy manontany fa tena vonona tsara ve no ianao amin'i Jesosy, tena efa pare, tena efa tsisy zavatra manelingelina anao tsony ve? Dia ozy ty renim-pianakaviany ty hoe efa milamina daholo izy ny zavatra rehetra fa mbola misy zavatra anankiray izay tena atahorako izy. Zasy le zanako anankiray izay ozy izy dia tena mbola tsy mifamely izay fa niady. Dia izay ozy izy ny tena mba tiako mba ho tonga ty izy mba hifamely izay. Inona tokoa izy anao ry havana? Tsy nanaiky io renim-pianakaviana io raha tsy natsoina le zanany. Nefa le zanany mipetraka lavitra eo amin'ny toerana misy azy zany tena mbola lavitra. Kanefa dia teo any an-danitra io anabavy io dia tena tsy maintsy nireglena zay zavatra azo nireglena. Natsoina tany le zany, natao zany zay fomba niaonana izy mianaka. Dia mifamela heloka teo zany. Famela teo dia teo dia tena regle zany zavatra rehetrarehetra e. Dia vita ny famelana dia inona ozy ianao fotoana vitsy taorianan'izay andro vitsy taorianan'izay dia maty io renim-pianakaviana io. Maty io renim-pianakaviana io. Tiako lazaina aminao dia izao zava-dehibe ny famelan-keloka. Mety hoe izay sisy andrasan'Andriamanitra taminy satria efa mpivavaka io, tsy tian'Andriamanitra ho very any amin'ny elo. Dia nitenenin'Andriamanitra mihitsy ndany ianao mifamela amin'ilay zanaka ao any. Raha tsy tianao ianao ndany ampanatsoy aty ilay zanaka io mba hifamela aminao, raha tsy tianao ny very any amin'ny elo. Dia misaotra an'Andriamanitra moa fa dia famela ry zareo dia lamina zavatra rehetrarehetra fa raha tsy nisy an'izay zany dia azo antoka koa fa very io anabavy io araka ty tantara zay nambara taminao ty fa very tany amin'ny elo le pasteur. Tsy midika akory hoe pasteur ianao na mpitondra fivavahana na diakôna ianao na mpandray fanasan'ny tompo ianao na mpiandry ianao ninona andraikitra raisinao titre raisinao eo amin'ny fiangonana tsy voatery akory rehefa mandray andraikitra ambony ianao dia voatery tsy maintsy ho any an-danitra. Fa raha tsy manam-pamasinana ianao, raha tsy voavela heloka ianao, raha tsy milamina tsara ny fiarahanao sy Jesosy tsy hiditra any an-danitra mihitsy ianao. Na oviana ry havana. Ka izay ny antony anambarana amintsika amin'izao fandarana mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana izao satria izay ihany ny atongavana amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy resaka titra io, tsy resaka hoe ianao manana andraikitra ambony eo amin'ny fiangonana no hidiranao fanjakan'ny lanitra, tsy resaka fombafomba fa ilay fifandraisanao Jesosy mitoetra ao am-po, famasinam-piainana ianao miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra, vonona iaona amin'i Jesosy tahaka n'io anabavy anankiray izay joroana vavolombelona taminao fa tena vonona izy reglena ny zavatra rehetra, vonona iaona amin'i Jesosy. Izay ary ny ela fa dia hivavaka tsika marana amin'ny fotoana izay indray ary ny fampizarana tamintsika teto mbola verimberina amintsika mora manana zavatra tiana ho zaraina ianao dia efa nomenanao ny laharana antaribia, laharana finday efa nomenantsika teo 033 78 882 55. Izay ary fa dia hivavaka tsika risaotra ny tompo dia manao velomantsika pakafy tsirairay avy tsika namana, tsika mpanaraka amin'ny fandarana tompo anetahantsika ary engany antsika mbola hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana hatrany tanjona moa dia izao ihany mba hatongavantsika ny fiainana mandrakizay. Hivavaka tsika. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitra misaotra betsaka anao izay noho ny amin'izany afatra avy aminao izany indray fijoroana vavolombelona tena nisy marina. Misaotra betsaka Jesosy lehibe loatra ny fitiavanao, lehibe ny famindramponao, mbola ahafahany indray mifampizara, mifampahery eto amin'ity toerana ity ka dia tahizo fandaran'izao lasa lavitra ary ianao ihany koa hitany tsirairay avy izay any ampitan-dranomasina, ireo namana raha lasina bavy kristianina any ampitan-dranomasina any, tahiho ny asa fanompoana, tahiho ny fanahiny, tahiho ny tsirairay avy ary izay rehetra mbola tsy tafiditra ny valan'ny famonjena dia avonjeo Jesosy eo amin'ny anaranao Jesosy. Naovana izany mivavaka izany, mivavaka izay tompo mba hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana anie ny olona, ahafantatra ny tena lalam-pamonjena ao marina, andray an'i Jesosy ho tompo sy famonjy ny tenany manokana. Misaotra Jesosy eo. Amen.